totosa tamin'ny farany herinandro tetsy amin'ny stadioma baibasy any ny lalao ara-piralahiana teo amin'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena sy ry zareo mpilalao fahiny mandrafitra ny ekipam-pirenena malagasy nahitana ireo tao amin'ny Scorpion sy ny Club M tamin'izany notariany Andriamatoa Jean Stéphane izay filohan'ny reto mpilalao fahiny reto raha toa kosa Andriamatoa Serge Rasanda kosa no nitarika ny UJSM amin'ny mahafilohan'ny UJSM azy tonga nanoana ny antso ireo solotena mpanao gazety na ny radio na ny télé na ny antsoratra raha ny fizotry lalao dia niady ny lalao tamin'ny fidirana voalohany ka isan'ny natafiditra baolina voalohany zareo tao amin'ny UJSM izay nitarika tamin'ny isa ray no aotra minitra vitsy taorin'izay no nanasahala isa ry zareo ACFIMA dia izy io no nentina niala sasatra tamin'ny fidirana faharoa dia hita namoaka ny traikefa ny zareo ACFIMA ka tsy ela dia nisy ny baolina matin'izy ireo izay mbola hita fa milalao daholo na dia efa zokiny aza ho azy ireo araka ny nambaran'Andriamatoa Jean Stéphane dia manao lalao tahaka izao hatrany izy ireo ho entina nampiana ny baolina kitra malagasy ho an'ny UJSM kosa araka ny nambaran'Andriamatoa Serge Rasanda dia voalohany tamin'ny fiarahana ny lalao tamin'ireo ekipa iny ka na teresy aza dia mbola afaka manatsara sy manarina ny lesoka isy moa ny lalao ataon'ny UJSM sahady amin'ny 20 aogositra 2024 izay fanasana izay nomen'ny radio Don Bosco Allez,